ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 4 ka hatramin'ny 9. Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 4 ka hatramin'ny 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Fa ianareo ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na ny mazava isika. Ko aza dia mba matory toy ny sasany isika, voaka hiambina ka ho ny tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria an'ny andro isika dia aoka ho ny tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belamina isika na matsiaro na matory, koa mifananara sy mifampahatanjaha tahaka ny ataonareo ihany. Amen. Araka izany ravana dia famporosiana sy fampahirezana ny kristianina tany Tesalonika mba hitondra tena tsara eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo. Izany no azo amin'ny tinana izao ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao, ary andeha ho raisintsika manokana ny andininy 5 hitondrana ny afatra amin'ny tian'io ity. Dia ho vakiana, averina vakiana manao hoe, fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary dia misy rato fahamarinana roa reto ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany andininy no tsongaina manokana izany. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe, ny ahazahoantsika famonjena no tanjon'Andriamanitra sy nanendreny antsika hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika. Ny ahazahoantsika famonjena no tanjon'Andriamanitra sy nanendreny antsika hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika. Hitantsika moa izany eo amin'ny tapany voalohany tamin'ilay andininy 5 teo, fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Eto ravana dia mahitatsika fa nanoratra ho an'ny kristianina tany Tesalonika i Paoly, any Grèce moa izany Tesalonika izany. Ary ny votoatin'io afatra izay nivakiana tamintsika teo io raha adika amin'ny fomba tsotra dia hoe, tahaka ny miteny Paoly hoe, miandry ny fiavian'ny tompo sika io aza manaraka ny fanaon'ny tontolo izao nareo, mandeha amin'ny aizina, matory, miaina amin'ny fahamamona. Aza manao an'izany fa izao no ataonareo. Miambena, miareta atory, mahonona tena, tafio ny finoana sy ny fitiavana, ary ny fanantenana ny famonjena ozy ho fiarovan-doha. Ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha, raha dika amin'ny teny hafa dia hoe, ataovy anareo ao an-tsaina mandrakariva ny fanantenana ny famonjena. Manana fanantenana fa ho vonjena ianareo, ho any an-danitra ianareo. Satria nahoana? Satria ozy izy Andriamanitra tsy nanendry antsika ho any amin'ny fahatezerana fa azo famonjena. Ny dikany hoe nanendry ry havana, raha jerevana ny baiboly teny hafa, ohatra ny teny Anglisy zao dia hoe purpose, izany hoe tanjona. Ary ilay teny hoe mba hazo famonjena dia entina milaza tanjona ihany koa teny hoe mba io, ka azo adika tsara mihitsy izany hoe ny tanjon'Andriamanitra ho anareo hoy Paoly dia ho any an-danitra, azo famonjena fa tsy ho any amin'ny fahaverezana. Le fahaverezana na le fahatezerana dia zavatra iray ihany izany, satria le fitsarana sy le famaizan'Andriamanitra amin'ny andro farany no tinambara amin'izany. Ary le famonjena dia tena le fahazahoana fiainana mandrakizay mihitsy. Izany ny dikany raha vakianao ity Tesalonianina voalohany toko 5 ity. Ka raha dika amin'ny fomba tsotra izany le teny amin'ny andininy 5 dia hoe, ny tanjon'Andriamanitra ho antsika hoy Paoly dia izao tsy ny ahatonga antsika ho very, fa ny ahatonga antsika hanana fiainana mandrakizay. Zay izany zary tena mitovy amin'izany mihitsy izao le hoe Jaona toko 7:4, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary tena zany mihitsy ny tanjon'Andriamanitra. Rehefa vakiana ny baiboly ray manontolo dia zany ny tanjon'Andriamanitra ao, ny ahazahoan'ny olona fiainana mandrakizay. Zany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ary raha jerevana zao ny Jaona toko 9:7 dia zany koa ny nambaran'i Jesosy. Izao izy ny sitrapony izay naniraka
dia ny tsy hamelako izy ho very izay rehetra nomeny aho fa hatsangako indray amin'ny andro farana izy. Izany hoe tena ilay famonjena, izany mihitsy ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ka rehefa nitoroteny Jesosy Kristy dia izany no tena ny matimatesany, izany hoe hamonjy ny olona ho any an-danitra izany, hamonjy ny olona ho any an-danitra. Ka inona moa ry havana no lesona izay azotsika tsoahana avy amin'izany? Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ry havana ny hamonjena anao, ary tsy sitrany-draha teo ny hahavery anao. Izany ny tanjony. Koa manahoana tsika eo anatrehan'izany tanjon'Andriamanitra izany? Manana an'izany fanantenana ho any an-danitra izany koa fa isika. Za zao tamina fiangonana anankiray, namangy fiangonana anankiray, dia ny sabotsy mialohan'ny alahady nisy kristianina tao amin'ilay fiangonana nitsena. Dia niara ny sakafo teo dia nanontany azy ireo aho hoe, nareo ve mino an'izany atao hoe fiainan'orina ny fahafatesana, ny fahaverezana sy ilay fiainana mandrakizay, ny elo sy ny mandrakizay? Ça ne me dit rien. Izany hoe tsy mitenina inona na inona amiko izany. Tahaka milaza izy hoe tsy zavatra important amiko izany, tsy zavatra tsisy ambara amiko, tsy hitako izay ambara amin'izany fa tsy zavatra hitako izay lazaina amin'izany. Ohatrohatr'izay ny dikan'ilay izy. Nefa raha jerevana ity tenin'Andriamanitra ity dia tena milaza mihitsy Paoly manao hoe atao famantenana ao an-tsainareo mandrakariva ny ovonjena, fa izany ny tanjon'Andriamanitra ho anareo. Mahantra ianao raha kristianina nefa tsy manana tanjona ho any an-danitra. Ary indraindray ny olona ne mandeha any am-piangonana e. Inona ny tena tanjony amin'izany? Ny an'ny sasany izao dia mety hoe ny afaka amin'ny olana, ny azo fiarovana, ny azo fitahiana, ny sitrana amin'ny aretina. Izany ny tena mamaka ny olona. Famonjena eto ambonin'ny tany izany. Famonjena eto ambonin'ny tany izany. Fa ny tena zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra tsao, ilay famonjena mandrakizay io anao mihitsy, ny ahatonga anao ho any an-danitra. Ny fiangonana ravana dia tsy association na fikambanana ka iaonan'ny olona samy malagasy na iaonan'ny olona samy izao. Tsy izany ny antom-pisian'ny fiangonana, fa tena toerana hanomanana ny mandrakizay. Ka raha mandeha mivavaka ianao, dia izany ny tokony ho zavatra masaka ao anatin'ny sainao, sokatsahanao. Eto amin'izao fiainana izao samy manana ny tanjony daolany ny olona rehetrarehetra. Manana tanjona hoe handeha hanambady, hanana asa tsara, hanangana trano, mba hanana sécurité any aoriana any rehefa retraite. Izany izao ny zavatra tena ilofosan'ny olona maro mihitsy indrindra aty ampitan-dranomasina. Le 20 taona sy 70 taona ihany. Raha ity amin'izao tontolo izao ihany no anatenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra isika. Manana tanjona. Dia ilay tanjon'Andriamanitra mihitsy dia ny ho any an-danitra ry havana. Fa izany ny sitrak'Andriamanitra. Tsy sitrak'Andriamanitra ny ahaverin'ny olona. Tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hoe ahatonga ny olona ho any amin'izany elo izany. Fa tena ahatonga ny olona ho any an-danitra. Fa indraindray moa ny olona tsy miraraka. Dia araka ilay andininy fahatelo izao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 ihany, dia ambarana mihitsy hoe raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fehizay ozy, dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy hafa mandositra mihitsy izy. Izany hoe mety misy olona sasany izany variana amin'izao fiainana izao. Zay efa manana an'izao dia efa milamina ny fiainana dia tsy mirarahana izany mandrakizay izany. Ho avy tampoka ozy izy izany ary fandringanana no azo azy. Fandringanana no azo azy satria tsy nanomana ny mandrakizay izy. Tsy nieritreritra ny amin'izany fiainana mandrakizay izany izy. Ary izany nataon'i Jesosy tamin'ilay lehilahy izay ambarana any amin'ny fanoharana hoe nahavita trano, nahavita ny ary fananana be dia be, sopotra ngeza be dia nampidiry ny tao daholo ny vokatra rehetrarehetra. Dia hoy izy hoe ampy ahy zay, milamina amin'izay ny fiainako izao. Zay tratrako ny tanjona. Toy Jesosy hoe ry adala, raha alaina aminao amin'ity ality ny fanahinao, ho aiza daholo izay no arianao. Dia tahaka izany ozy izy no azon'ny olona zay tsy mba miary arena ho any an-danitra. Manana fanantenana sika ry havana fa ho any an-danitra, ary zany raha teo koa no tanjon'Andriamanitra. Dia lasa miray tanjona amin'Andriamanitra sika, ary zany koa ny tanjon'i Jesosy Kristy. Raha mivavaka Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 7:20 dia vakio tsara ny mivavaka izay nataony. Any amin'ny 4:20 dia hoy izy manao hoe ray eo, tiako mba ho any amiko any amin'izay toerako reo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitra izay nomenao ahy izy. Zany ny tena etaetan'i Jesosy Kristy ka nangatahany tamin'Andriamanitra ny hitondra antsika ho any an-danitra. Ary mila manana izany fanantenana izany tsika eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy indray. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany tsao, manana izany tanjona ho any an-danitra zany ve ianao araka ny fanirian'Andriamanitra ao anao. Mitaonanao ry havana, ametraka izany olona ara-pahamehana eo amin'ny fiainanao, satria izany no sitrapon'Andriamanitra. Ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana ozy izy,
dia nampanareo zany rehetra zany hoe lay fanjakan'andriamanitra mihitsy aloha tadiavina voalohany indrindra fa rehefa avy eo omen'andriamanitra anao fanampiny zay rehetrarehetra ilainao ety amin'ity zao tontolo zao ty any Mateo 9:7 angataony fanahy masina fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika ny anana an'izany etaeta-pamonjena sy no any mandrakizay izany fa angataony fanahy masina ametraka ao anatin'ny fotsika izany etaeta-pamonjena izany ka lasa irehatra ao anatintsika zany hoe maniry te hiaona amin'Andriamanitra izany. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ahazahoana famonjena hoy Paoly. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ahazahoana famonjena hoy Paoly. Hitantsika izany eo amin'ny tapany farany tamin'ny 5 teo raha verina vakina toy izy manao hoe fa Andriamanitra tsy nanendrentsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Eto santsika ravana dia mahita fa soritany Paoly mazava tsara hoe ahoana ny fomba azahoana an'izany famonjena izany dia ambarany fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ahazahoana izany famonjena izany. Ary raha jerevana ny Baiboly dia maro be mihitsy ny andalan-tsoratra masina zay manamarina sy manamafy izany fa Jesosy rery ihany no lakile ahazahoana famonjena. Ny Jaona 3:7 zao dia milaza fa izay mino ny zanaka ozy manana fiainana mandrakizay, izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Io zao fa miverina indray ilay teny hoe fahatezerana. Dia tahaka izany koa ny asan'ny apôstôly 4:12 tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona ahazahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. Dia tahaka izany koa ny Timoty 2:2-5 fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy izay olona. Ny mpanalalana zany dia zao hoe ny olona afaka hitondra anao any amin'Andriamanitra dia tokana ihany tsisy afa-tsy Jesosy Kristy. Zany ny fanazavana ambaran'i Paoly eto. Ary raha te ho vonjena ny olona ray zany dia tsy maintsy mandalo amin'ny Jesosy Kristy fa izy zany ny vavahady. Ary zany raha teo ny ambarany izao ny vavahady ozy izy. Raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Jaona 10:7. Raha mino an Jesosy Kristy amin'ny fonao anao ary manaiky amin'ny vavanao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa lalana ahazahoana famonjena ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary hoe ao amin'ny Jesosy Kristy io dia ao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa manana fiainana mandrakizay, izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, miara-dalana mandrakariva amin'io famonjena io ny finoanan'i Jesosy Kristy ry havana. Finoana azy ahoana moa zany dia fa ambarana eo zany zao ny toyany amin'ny 5 hoe izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na matsiaro na matory. Izay zany mila manana izay finoana izay zany le olona dia ny finoanan'i Jesosy Kristy fa maty hamonjy azy Jesosy Kristy. Maty hamonjy azy Jesosy Kristy ary velona miara-belona aminy io Jesosy Kristy io. Izay zany le finoana mahavonjy zay izay ambaran'ny Paoly eto. Zany hoe mila mino fa tena nentin'i Jesosy teo ambony azo fijaliana, ny fahotana, ny faharatsiana ary ny rano izay nilatsaka teo amin'ny azo fijaliana dia manafaka sy manadio ary mamonjy. Izay le finoana ny fahafatesan'i Jesosy niatra teo amin'ny tena. Fa ny anakoatran'izay ihany koa dia le finoana hoe velona koa Jesosy Kristy fa tsy maty fotsiny. Velona izy dia tena miara-belona amin'ny tena isan'andro. Ary zany mihitsy natonga amin'ny Paoly any Galatiana 2:20 ilaza manao hoe voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana aho, izay le miara-maty. Fa tsy izao tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko, izay le miara-belona amin'ny Kristy. Ka izay no ambaran'ny Paoly eto fa antoka azahoana famonjena ny finoana fa i Jesosy zany dia maty hamonjy anao ary ny finoana fa i Jesosy dia velona miara-belona aminao. Izany no ambaran'ny Paoly afatra ho an'ireto kristiana tany Tesalonika reto. Ka inona moa ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Mbola izany ihany ry havana hatramin'izao fa tsy mbola miova. Raha teo any an-danitra ny olona anankiray dia tsy maintsy mino an Jesosy Kristy izy, lay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Amin'izao fotoan'izao moa ry havana be dia be ny olona no mihevitra hoe ny azo zao no heveriko fa hahatonga anao any an-danitra. Rehefa manao ny marina, rehefa tsy mandainga, rehefa tsy mijangajanga sy tsy mangalatra dia voavonjy. Tsy arak'izay heverantsika azy io famonjena io ry havana fa tsy izany mihitsy. Fa ahoana no ahafahana mamonjy ny olona dia tsy maintsy mino izy
fa maty ho azy teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy ary tsy maintsy mino izy fa velona ianao ary tandremy so miankina amin'ny herin'ny tenanao niezaka ataonao no heverinao fa hamonjy anao tsia zay nataony Jesosy teo ambony azy fijaliana sy ny fanarahanao azy isan'andro izany no antoka amonjenanao i Lotera ravana dia anisan'ny olona zay nanana olana tamin'izany satria tsy nety nanana antoka ny ovonjena mihitsy izy nanao niezaka rehetrarehetra nitokamonina tany amin'ny monastera mihitsy ary izy mba ahafahany tena manokana ny tenany azahoany an'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany fa tsy nety nahazo antoka mihitsy izy fa tohatra ny miditra foana ny fanamelohan-tena satria be de be le zavatra tsy tanteraka sy tsy vita dia izao anefa rehefa namaky sy nandalina ny soatra masina izy dia nosokafan'Andriamanitra ny fahalalany ka nahita fa ay tena ao amin'ny finoana ny Jesosy Kristy irery ihany no azahoana an'izany famonjena izany ary izany koa nitomako anao amin'ity andro anio ity raha mino an'i Jesosy Kristy ianao fa maty teo ambony azy fijaliana ho anao izy dia vonjena ianao ary raha mino koa ianao fa miara-belona aminao izy mitoetra ao anatinao izy manaraka azy ianao dia izany ny takian'Andriamanitra ho antsika eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo tandremo hoe tsy hidirana any an-danitra ny fanaovana asa soa ny fantoavana volabe tsy ratsy zany fa misy olona sy mandoa volabe any amin'ny fiangonana dia mieritreritra izy fa ho any an-danitra tsy azo vidiana ny lanitra fa raha te ho an'ny olona anankiray tsy misy vola takiana aminy akoatra ny finoana ny Jesosy Kristy irery ihany ary tsy maintsy mandalo amin'izay Jesosy Kristy izay daholo amin'izao fotoan'izao moa dia efa mandeha ny filozofian'ny olona hoe tout chemin mène à Rome ny lalana rehetra dia mahatongava zany Roma daholo ka na inona fivavahan'ilay olona dia efa zay zany ny amonjena azy nisy olona anankiray izay moa nanao filazana mihitsy hoe tany aloha be tany ozy izy nisy mita hoe nisy ohatry ny angano zany hoe Andriamanitra hony nitazona vazy ngeza be dia tao anatin'io vazy io nisy ny secret rehetrarehetra ny famonjena ny olona rehetrarehetra sy ny dia nilatsaka ho ny vazy io dia miparitaka tety ambonin'ny tany dia samy nitsipina daholo ny olona dia arak'izay portion azony teo zany dia ino zany nitazomina hoe jana hita le famonjena sy le fahamarinana dia izao le atao hoe famonjena sy fahamarinana dia nytary koa nahita dia samy nilaza teo daholo dia zay ho ny mahatonga ny fivavahana samy hafa io fa raha ihany ony io nidikan'izany zany dia hoe na ohatra ianao ka tsy mino an'i Jesosy Kristy fa hafa indray ny zavatra inonao dia mety ho tonga any an-danitra anao satria portion tamin'ilay vazy hafa indray zany ny filozofia inon'ny olona amin'izao fotoana antsika kristianina ravana tsy izany mihitsy ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no azahoana famonjena ary zay tsy manana ny zanaka dia tsy manana fiainana mandrakizay fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra aminy tsy izany any milaza an'izany na hitena tsy dia manilikilika zany le Andriamanitra manilikilika zany le fivavahana dia ho very daholo fa izany ny ambony rehetrarehetra tsy izany no miteny an'izany fa ny soratra masina rehefa tsy mety aminao zany dia koseho amin'ny baiboly mihitsy zany ny teny hoe tsy ahita fiainana ozy izy zay tsy mino ny zanaka fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary zany dia izao hoe tena mino ve ianao fa maty ho anao teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy ary mino ve ianao fa velona izy dia miara-belona aminao isan'andro manampy ianao hitarika anao hitondra anao any amin'ilay fiainana mandrakizay ka nahatonga azy tena izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izay manaraka any tsy andeha amin'ny aizina fa hanana fahazavana ina izao ny fahazavana zao tontolo zao manaraha an' Jesosy Kristy ry havana manaraha azy dia ho hitanao le fiainana mandrakizay raha fitinina zay rehetra nambara teo zany dia izao voalohany hitantsika teo fa ny azahoantsika famonjena ny tanjon'Andriamanitra sy nanendreny antsika hoy Paoly tamin'ny mpino tany Tesalonika mbola tsy miovy zany fikasan'Andriamanitra izany fa tia no vonjena ianao ary ataovy zava-dehibe aminao koa izany etaeta-pamonjena izany ka ny fivavahanao sy zay rehetra ataonao dia ataovy mifantoka ao amin'izany daholo aloha fa aza tonga dia amin'ny ara-nofo fotsiny ary ny faharoa dia izao hoe amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no azahoana famonjena hoy Paoly tsisy lalana hafa avahana makany an-danitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany tsisy fa raha misy lalana hafa ry havana dia tsy nomboana tamin'ny azo fijaliana ny zanak'Andriamanitra fa raha misy lalana hafa dia mety ho izany lalana hafa izany koa nomena ho an'ny olona fa tsy misy ka izay no tsy maintsy na ny fahatesan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana maty ho anao izy maty ho an'ny fahotanao izy ekeo fotsiny zany dia minoan'izany ianao ary velona izy mety ezanara-dia azy dia ho hitanao le fiainana fa hitondra antsika ho any amin'ny mandrakizay izy ho azy rerana ny voninahitra amen